fanany voninahitra fandarana afahanao mandre torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy anao ampy zay ny aretina ampy zay ny trosana matotra anao ampy zay ny fanilikiliana ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafinao hery sy voninahitra fanany voninahitra iarahanao amin'ny lelan'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina fifandraisana 033 40 324 74 fanany voninahitra miaraba tompoko Pasteur Isidore Andrianirina mpanompon'Andriamanitra mandroso atao anatin'ny tokantranontsika amin'izao fotoana izao ifampahery amintsika androany ao anatin'izao fotoan-tsarotra iaina ny ponina rehetra manerana an'izao tontolo izao indrindra moa fa isika vahoaka malagasy monina eto Madagasikara indrindra fa ho atsika eto Mahajanga so indrindra ny fotoana tena ahafantarantsika fa ilaina Andriamanitra alohan'izany nefa dia ivavaka isika raha eo misotra betsaka anao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny fafahana mbola mitondra ny teninao indray amin'ity fahita lavitra ity amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy amen marina aloha voalohany indrindra fa ny atongavaka eto tsy hoe hitaonantsika andeha hamonjy fotoam-pivavahana ao amin'ny fiangonana fanany voninahitra tsy maresaka fanany voninahitra mihitsy androany fa iresaka ny atao hoe Covid-19 sy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Facebook ny tena fiainan'ny olona amin'izao fotoana izao dia eo pototry ny televiziona eo ampianonany radio fa ny maro kokoa dia ao amin'ny Facebook misy ihany fanontaniana any amin'ny Facebook ihany hoe aiza ireo pastera mpanao fanasitranana aiza ireo pastera mpanao fagagana ireo amin'izao fotoana izao ny valiny dia tsotra any an-tranony izy satria mikatona ny fiangonana ity aretina ity rahalahy sy anabavy dia tsy zavatra tsy napoizina tsy zavatra tampoka ihany koa ary efa nisy fotoana aza ny tenako nambananao publication ihany any amin'ny Facebook ihany tamin'ny alakamisy 7 martsa tany ho any amin'ny valora maraina hoe tsy voasakatsika amin'ny vavaka na vavaka mahery manao ahoana ny fahatongavany ity aretina coronavirus Covid-19 ity fa tsy samaintsy tonga eto Madagasikara ity ny ampitson'iny dia nanao fanambarana ny filohan'ny repoblika araka ny tatitra avy ao amin'ny Institut Pasteur fa tonga teto amin'ny firenena ilay izy Andriamanitra veny tsy nahavoasaka anazy sa nanahoana eto no andraisantsika ny valiny androany ao amin'ny Marka 3:30 dia ny andininy fa valo dia rehefa avy atsika mamaky Luka 1:20 andininy fa 1:10 mba miangavy na dia tsy mpamaky baiboly azy ianao andao mba amaky baiboly na dia tsy lina amina fivavahana aza isika dia miangavy mba amaky tenin'Andriamanitra ihany androany satria indraindray tsika manana fomba fijery hafahafa manko hoe rehefa fivavahana dia hoe apahafoloka areny zay raha vao fivavahana dia hoe pastera manangona arenany olo zay rehefa fivavahana dia hoe resaka famitana olo zay fa andao mba hijery tenin'Andriamanitra tsika na kristianina ianao na tsy mivavaka ianao na mivavaka andao hijery ilay boky misy ny soratra masina isika Marka 3:30 dia nandiny favalo amin'ny anaran'i Jesosy fa izy firenena hitsangana amely firenena ary izy fanjakana hitsangana amely fanjakana ary izy ororon-tany any amin'ny tany samihafa sady isy mosara izany no fiandohany fahorena ozy hoe izany no fiandohany fahorena averiko izany no fiandohany
fahoriana. Ato amin'ny Lioka toko faraiky amin'ny roapolo andininy faraiky ambin'ny folo. Ary isy horohoron-tany lehibe ary mosary sy arety mandringana any amin'ny tany samihafa. Isy horohoron-tany lehibe ary mosary sy arety mandringana any amin'ny tany samihafa. Ary isy zava-matahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra. Ity zavatra miseho amin'izao fotoana izao ity dia efa nolazainy Jesosy Kristy mialoha 2000 taona lasa tany hoany tamin'ny faminaniny fa zavatra tsy maintsy hitranga. Oviana fotsiny le izy no hitranga. Satria nisy zavatra ohatran'izao nanontaniany mpianatry ny tompo, mpianatry Jesosy Kristy ny apôstôly indray andro. Misy trano lehibe tao Jerosalema, tempoly. Dia ozy ny mpianatra ny tompo hoe, tena tsara io trano io voaravaka vatosoa samihafa io tempoly io Dia hoy Jesosy mbola horavana io. Taitra ny mpianatra zavatra tsara be ohatrany hoe dia horavana. Dia teo amin'izay ny mpianatra ny tompo ny nanontany hoe, inona ozy ny ho famantarana ny fiavianao sy ny fahataperany izao tontolo izao. Lazao aminay ny famantarana ny fiavianao sy ny fahataperany izao tontolo izao. Dikan'izany misy ny atao hoe fiavian'ny tompo, misy ny atao hoe fahataperan'izao tontolo izao. Ny fiavian'ny tompo dia Jesosy midina avy any an-danitra. Haka ny fiangonana, satria ny fiangonana tsy trano no resahako, tsy temple no resahako fa egliza, tsy trano fivavahana no resahako fa olona. Satria tsy fiangonana ny olona, ny fiangonana tsy trano fa ny fiangonana dia olona. Tsy ny fiangonana no mikatona amin'izao fotoana izao fa ny trano fivavahana, fa ny fiangonana mbola mandendeny amin'ny arabe ny ao an-trano, olona ny atao hoe fiangonana. Ilay olona no vidiany Jesosy Kristy tamin'irany. Ho avy ny tompo idina avy any an-danitra, dia ny fiangonana hiala ety ambonin'ny tany, akarina eny amin'ny habakabaka dia hoentin'i Jesosy any an-danitra mandritra ny fito-taona. Baiboly no milaza an'izany. Dia hoy Jesosy hoe, alohany iaviako haka ny fiangonana, dia zao ny zavatra iseho. Misy izy aloha firenena hitsangana amely firenena. Isy fanjakana hitsangana amely fanjakana. Isy horohoron-tany sy mosary ary arety mandringana any amin'ny tany samihafa. Ary io zavatra io vao fiandohan'ny fahoriana. Tsy hoe rehefa tapitra io dia tsisy tsony ny fahoriana, fa fiandohan'ny fahoriana. Tatoato rahalahy sy anabavy dia nisesesy ny fahoriana. Raha tsy resaka afa-tsy ny nanomboka tany amin'ny volana septambra tany hoany, tany Australie, nisy alay afo nandoro ny ala lehibe tao Australie, nandoro ny tanàna ny Australie, ary maro dia maro ny olona ny findramonina vokatry ny ain-tanàna zay. Tsy maty ny rano ny pompier io afo ary amam-bolana maro hatraty amin'ny volana janoary dia mbola nyrehatra ny afo. Septambra, oktobra, novambra, desambra, 5 volana mahery, janoary mbola nisy afo nyrehatra. Taizitsika no efa nahita an'izany tetỳ amboniny tany, tsy mbola nisy. Tsy mbola nisy. Dia rehefa miseho ny zavatra ohatr'izany dia tsy maintsy miaraka amin'izany ihany koa ny fahoriana. Vao nanomboka ny taona nitsangana ny filoham-pirenena ny Amerikanina Donald Trump, namely général lehibe anankiray
tany Iran général lehibe anankiray iny le hoe firenena mitsangana amely firenena satria ny ady iny tsy adiny olona anankiroa tsy adiny filosy général iny fa adiny amerikanina sy ny iranianina io le hoe firenena mitsangana mamely firenena lay fanjakana mitsangana amely fanjakana de reo karazana mpitondra fanjakana na ny teo aloha na ny eo amperinasy any amina firenena maro samihafa miady zay le fanjakana mitsangana mamely fanjakana oroorony tany araka le lazainy Jesosy be de be nefa nitrangany ororo tany fa vao vetivety tamy Croatie zany a 800,000 habitants ny Croatie valoety sy miponina ny Croatie io ponina valoety io efa tonga tany Croatie lay aretina atao hoe Covid-19 le aretina etsy andaniny efa mamely tonga koa ny oroorony tany Croatie izay niteraka fahoriana lehibe crise économique sy crise sociale teo am'ilay firenena nisy mosary tao Croatie nisy arety manringana tao Croatie de ny Covid-19 ary nisy oroorony tany nitambatra izy telo tao Croatie vao nanomboka ny taona de dobrano ny faritra maro teto Madagasikara ary anisany ty mahajanga ity anisany mahajanga tapaka ny lalana niotsaka ny lalana tany anjiaji angidim-by no andehanany fitondram-panjakana mandeha mamonjy ny traboina inona ny mahatonga an'izany rehetrarehetra zany i Jesosy be falazy fa isy an'izany alohany iaviany ary ty aretina anankiray izay misy am'izao fotoana zao ty tsy aretina natao anaovana fahagagana fa io ny atao hoe signal famantarana izay mialohany fiavian'ny tompo aka ny fiangonana hiala ety amboniny tany fa isy fahoriana lehibe ety amboniny tany mariana fa ity aretina ity dia tsy maintsy ho tapitra ary ho tapitra tsy ela fa le izy aloha tsy maintsy mahazo faritra maro ety am'izao tontolo zao araka ny voalazany Lioka 21:11 teo izay averiko vakina hoe isy ororon-tany lehibe ary mosary sy arety manringana any amin'ny tany samihafa ilay arety manringana dia any amin'ny tany samihafa io tsy tahaka ny Ebola io tsy tahaka ny paludisme io tsy tahaka ny choléra na dengue na peste africaine fa ity aretina ity dia aretina tsy mba tsotsotra fa aretina manana mission ny mission dia apiaiky ny olona fa misy Andriamanitra ary ampitodika ny olona amin'Andriamanitra any amin'ny tany samihafa ozy izy dinio angery havana eto am'izao tontolo zao misy firenena 470 194 pays no enregistré ao amin'ny ONU, Organisation des Nations Unies. Kanefa am'izao fotoana iainantsika zao 175 pays no contaminé 720 tsy tratra manerantany zay le hoe arety manringana any amin'ny tany samihafa izy tsy ny teny hoe manerana izao tontolo izao fa any amin'ny tany samihafa dikan'izany misy tany tsy ho tratrany misy firenena 720 am'izao ilay Covid-19 misy 19 pays no tsy tratrany am'izao fotoana izao ary ny olona contaminé eto amin'ny firenena misy atsika moa mijanona teo amin'ny 19 ihany koa ny nidirany teto amin'ny firenena misy atsika ny alakamisy 19 mars de rehefa miseho io zavatra io de ho Jesosy hoe fiandohany ny fahoriana io le izy tsy maintsy mbola ho tapitra ilay coronavirus fa aorinan'io de tsy maintsy mbola isy karazana fahoriana foana ary tsy ho tapitra tsony mihitsy ny fahoriana
izany no mahatonga ny tompo tsy maintsy azy aka ny olona nanompo azy, aka ny olona nivavaka, satria tsy avelan'ny tompo iaina am'izany fahoriana lehibe ty an-tany zany ny olona izay tena nanompo azy marina, fa ho alainy alefa ny eny an-danitra dia hitoy ny fahoriam-be ety amboniny tany. Ary io fahoriam-be io dia efa voasoratra ao anatiny baiboly aty amin'ny bokiny Matteo 4:20 dia zao ny lazainy Jesosy momba n'io zavatra io. Matteo 4:20 dia ny andininy 1:20. Fa amin'izany andro zany dia sy fahoriana lehibe izay tsy mbola nisy to azy hatrizay ny andohany zao tontolo zao ka mandraka ankehitriny sady tsy hisy intsony. Izy karazana fahoriana ozy lehibe amin'ny teny baiko grande tribulation. Grande tribulation. Io tsy hoe détresse fa tribulation. Grande tribulation. Fa isy amin'izany andro zany dia isy fahoriana lehibe izay tsy mbola nisy to azy hatrizay ny andohany zao tontolo zao ka mandraka ankehitriny sady tsy hisy intsony. Ka ity zavatra mitrango ity dia fiandohany ilay fahoriana. Tapitra ny Covid-19, be dehibe ny anao fety, be dehibe ny hiditra am-piangonana, be dehibe ny hitoy amin'ny fiainana andavanandro. Tsy voatery ho aretina intsony ny zavatra ho avy manaraka eo, fa mety ho zavatra hafa indray. Amaranako azy satria manapetra ny fotoana hijanonako eto, ary misy tanjona kenireny ty afatra ity androany. Voalohany ireo dia mampitehidera ny zavatra ataon'ny fitondram-panjakana, satria tsy matory andro, tsy matory alina ny filoham-pirenena izay mitondra antsika. Tsy mbola nisy fotoana tena hoe nisana filoha mihoatra an'izao, fotoana hiasana filoham-pirenena maneran-tany amin'izao vaninandro iainantsika izao, ary iaraha mahita izany, iaraha malala izany. Mampitehidera ary mahafaly. Ary izay fiangonana ihany koa dia manaiky ny fandaminana apetraky ny gouvernemanta ny amin'ny tsy miditra ao anaty fiangonana aloha, ekena ny toromarika ara-pahasalamana omena ny amin'ny elanelana ray metatra, ny pitijora manasa tanana amin'ny savony. Za zao aloha nidirako tato anatin'ny fahita lavitra tato, tena saina nanasa tanana tao aho madio tsara mihitsy ny tanako. Raha mbola saina manasa koa mivoaka rehefa avy eo ataoko tsara mihitsy. Ekena daholo reo lamina rehetrarehetra eo mba tsy partany lay aretina. Fa izao anefa malona an'izao fahoriana izao tompoko. Misy zavatra mila dinitsika, misy zavatra mila saintsaintsika, satria rehefa tapitra ho aity dia mbola hisy zavatra ho hafa indray aho. Mety mbola hitranga, tsy maminany loza fa milaza ny tenin'Andriamanitra. Fanaon'Andriamanitra rehefa hisy fahorim-be hitranga dia mampilaza mialoha amin'ny olona izy ary miomana ny olona, dia ny olony amin'izay alany alefany amin'ny toerana anankiray, tsy ho tratran'izany fahoriana izany, dia alefany amin'izay le fahoriana rehefa avy eo. Marina fa ny fahatamperan'izao tontolo izao zany mbola lavitra izany, aza mbola miresaka fin du monde, fa mbola lavitra izany, mbola hoela izany, fa fiavian'ny tompo no resahana amin'izao. Jesosy idina avy any an-danitra haka ny fiangonana makany an-danitra, dia izy fahoriam-be ety ambonin'ny tany. Fito taona ny olona any an-danitra, dia zay tsy tafakatra hijaly mafy ety ambonin'ny tany. Ohatr'izao izy io, tanareo tamin'ny andron'ny Noa dia isy fahoriana lehibe ho alefan'Andriamanitra, isy safodrano. Dia nampahafantariny mialoha ny olona isy zavatra ohatra zao, fa midira ao anaty sambo fiara ianareo. Dia nyresahany Noa tamin'ny fiarahamonina ihany, fa nomezany fiarahamonina i Noa sambo. Raninina indray be nirotsaka amin'ity tany ity amin'izao andro maina be zao e. Ino ty sambo amboarinao ity nanany any ny olona, fa i Noa nifantoka tamin'ny tenin'Andriamanitra, namboariny ilay sambo, vita ny sambo, tonga ny safodrano, ny olona safotry ny rano manerana n'izao tontolo izao. Dia i Noa valy mianaka tsy tratra n'izay safodrano zay, fa tafafindra tamin'ny toerana anankiray atao hoe Ararata, ritra ny rano, maty tao izao tontolo izao, nivoaka ny sambo reo tondra taranaka vaovao. Zany hoe ny olon'Andriamanitra tsy avelany iaran'ilay fahoriana, fa tsy maintsy esorina dia izay tsy nino ao anaty fahoriana.
tarinan'izay nisy zavatra nitranga tao Sodoma no ny adalana tafahoatra ny ainany olona tao Sodoma. Lehilahy manambady lehilahy, vehivavy manambady vehivavy. Nisy ny mariage gay tamin'izay fotoan'izay, lesbienne, homosexuel. De tsy tantin'Andriamanitra ny nahita n'io zavatra io, de odorana koa i Sodoma, isy fahorimbe ao, isy afo sy solofara ilatsaka avy any an-danitra, andorana io tanàna io. De nitenenana indray Lota hoe esory hiala tao ny namanao, ny havanao, ny fianakavianao, resao. De niala tao Lota fa ny voninantony Lota anankiroa izay anambadiny zanany vavy anankiroa tsy nino an'io teny hoe vazivazy zany rafoza. Aya koa ma, ataovy sérieux ma. Aya koa misy zagnahary andeha hamon'olo zany. Zay nitenenindreo. De nalana tao Sodoma ndray Lota, nafindra tany zoara, dorana tamin'ny afo ny tanànany Sodoma. Roa zay. Fahatelo tao Jeriko. Nisy mpisafitano andeha hijery an'io Jeriko hoe manahoana ny tanànan'ny Jeriko satria alohany natongavana any amin'ny tany Kanana, tsy maintsy mandalo Jeriko. De nisy vehivavy atao hoe Rahaba izay, mpivarotena izy io, vehivavy janga, mpijorojoro amin'ny alina. Io vehivavy io nandray an'ilay iraka Andriamanitra anankiroa ny safo an'ilay tany tao Jeriko, nanavitra andreo mpisafitano reo. Ny olona tao Jeriko dia ratsy fanahy. Andeha savany tranony Rahaba hoe avay eto ile olona anankiroa vahiny tonga ato anatin'ny tranonao iny fa andeha safiny tany natongavany. Nafen'ny Rahaba izy mirahalahy de tsy tazany. De ny fanaraka izy mirahalahy misafitany reo tamin'ny Rahaba hoe rehefa tonga aty zay andravan'ity tanàna ity de mihidy ao anaty trano anankiray nareo, zay ny atao hoe confinement. Ao anaty trano anankiray nareo mihidy, aza mivoaka mihitsy de asio tady menamena eo ho famantarana fa ato lay trano misy anareo fa ho resahanay ny mpandoro an'ilay tanàna fa zay trano misy an'ilay tady menamena iny ao ny misy anareo, confine ao ry zareo. Rehefa iverina andravan'ilay tanànany Jeriko ireo olona ireo dia nasaina niala tao Jeriko. Ry zareo nihidy tao anatin'ilay trano de nidorana amin'izay Jeriko. Hitanao, esorina aloha ny olon'Andriamanitra. Zay vo alefa lay fahoriam-be. De tahaka zany mihitsy no mahatonga an Jesosy tsy maintsy ho avy eny amin'ny raha oalanitra. Satria izy fahoriam-be ho avy ety ambonin'ny tany vao fanomboana zao iainantsika zao. Ny aloha lalana ny horohorontany, ny aloha lalana ny tsunami. Satria tsunami ao fa voalazan'ny Baiboly hoe izy fahaverezan-kevitry ny olona amin'ny firondrony ranomasina sy ny fanonjana. Jereo ngefa ny Baiboly ane ry havana miteniny zavatra rehetra mihitsy. Ao amin'ny Luka 21-25 de milaza isy famantarana eo masoandro sy ny volana ary ny kintana ary ety ambonin'ny tany de isy fahorian'ny firenena amin'ny fahaverezan-kevitra noho ny firondrony ranomasina sy ny fanonjana. Zany hoe very-hevitra n'olona noho ny firondrony ranomasina sy ny fanonjana. Iny le tsunami, Japon, Inde, Philippines, ireo ny tanàna tena hoe atongavan'io tsunami io matetika. Tsy hay mihitsy fa de any foana izy io matetika. Reo zany de famantarana ny fiavin'ny tompo daholo reo. Ka mistranga daholo zavatra reo, tory ny arety mandringana indray zao de ny Covid-19 iza no tsy miresaka an'io amin'izao fotoana zao. Ka izao reo olona ho avy ny tompo haka ny fiangonana. Inona ny tokony atao amin'ny 2:20 Luka 21-27. Ary amin'izany andro zany dia hitany zanak'olona avy eo amin'ny rahona mikely sy ny voninahitra lehibe izy. Ho avy zany Jesosy ao akatiky ny fotoana ohatrohatry zao ny vinin'ny tompo. Za tsy miteny ao anatin'ny Covid-19 fa ao anatin'izao karazam-pahoriana misesisesy zao, ao anatinatin'izao ny tompo no ho avy haka ny fiangonana. 2:20 ary raha vao miandoha izany zavatra zany dia miandran-drà ka sandraty ny lohanareo fa manakaiky ny faravotana anareo. Zany hoe raha vao mitranga ireo karazam-pahoriana ireo izy dia miomana fa ho avy Jesosy. Maranatha, ho avy Jesosy haka ny fiangonana. Esoriny etony azy de atanjaka be ny fahoriana ety ambonin'ny tany. Ary tsy maintsy ho avy ny fotoana isy karazana maromaritra iraisana manerany tany hoe ahoana ny atao iarovana ny zanak'olombelona amin'ny zavatra misy ety ambonin'ny tany. Zay ny atao hoe mondialisation, zay ny atao hoe nouvel ordre mondial. Ho avy zany any aoriana kely any. Nanafatra ny tompo amin'ny 2:30 Luka 21:34. Mitandrema fandraony fonareo voasarany vokatry ny fisotro toka sy ny fahamamono
tanao zany fa hatramibary any amikatona am'izao mba ho fiarovan'ny tompony olona daholo io navelan'ny tompony katona ny fiangonana satria ny ankamaroany olona ny mpiditra am-piangonana daholo raha ohatra ka tsy avy amin'ny tompo ty fanakatona am-piangonana ty ny grevy ny mpivavaka satria raha mpivavaka ny grevy tsisy zavatra vaniny ty amboniny tany tsotra ny antony ny antsasa manila ny malagasy any mivavaka zay tsy kristianina de slamy raha kristianina sy slamy ny grevy inona ny zavatra azo atao satria ny olona rehetra eny amin'ny arabe ny mpivavaka daholo fa matoa manaiky reo de dikan'izany ny ken'andriamanitra hitranga ny fanakatonana na moske na eglize na culte any amin'ny toerana maro samihafa any avy amin'andriamanitra mihitsy io fa tsy ara-tsy mpanana fitondram-panjakana mba ninny ahatonga ny olona tsy entetra any amin'ny atrano fivavahana fa entetra amin'andriamanitra samirery ao atranony ao hoe iza ny olona tena hoe tian'andriamanitra sy mino an'andriamanitra andininy fa efatra amin'ny 30 ihany ny fiaya iny zao fiainana zao ka ho avy tampoka aminareo tahaka ny fandrika zany andro zany tany re moa sobe fanahina loatra fa miambena tsara fa ho avy ny tompo andininy 35 fa hiatra am'izay rehetra mitoetra ty amboniny tany rehetra zany tanao zany io fahoriana io dia anerantany ka miambena vavaha mandrakariva mba hery ianareo andositra zany zavatra ho avy rehetra izany ary hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona ho an'andriamanitra irery ny voninahitra ho avy ny tompo miambena ozy mivavaha mandrakariva mba ahery ianareo andositra izany zavatra zany inona le zavatra nitsirana le fahoriana lehibe ho avy vao manomboka io de isika ozy hoe ho anatrehan'i Jesosy Kristy any an-danitra any hitatsika Andriamanitra ny tokony atao mivavaha manamasina tena mela fahotany misy dikany matoa hatrampivary tena tsy afaka miasa daholo am'izao ary zany matonga ny fitondram-panjakana miany izy ireo manokana tsy afaka miasa hatrampivary tena am'izay izy masina tsara tsy afaka misokatra hatramibara am'izay tena hoe ahitsika ihany miantony satria karaza-pahotana iainany olona reo zany am'izao fotoana zao voafe daholy na de tsy tena voafe tanteraka azy hitatsika Andriamanitra tsy manentananao ho any amin'ny fiangonana farany voninahitra na zay aza tsy misokatrako be dehibe ny miantso am'izao fotoana zao de gaga nantsoina re olona tsika tsy tonga fa rehefa tsy nantsoina indray zay vao tahin'Andriamanitra ianao mino afa itsika le niantso le tsy afaka mahazo fahafahampo reo hiditra any anaty fiangonana rehefa tapitra ty fahoriana lehibe ity karazana aretina covid-19 ity ivavaka sika raha eo tombontsoa lehibe manokana ho an'ny zay rehetra nandrehany ty fandarana androany ity no afaka niaino mivantana indray an'izao resadresaka izao aoka hiambona ny olona hitodika aminao ny olona amin'ny anaran'i Jesosy amen misaotra tsika rehetra misaotra ny ekipa ato amin'ny M3 TV FM mangasitraka ny mpiara-manompo amin'ny fiangonana farany voninahitra zay manome sehatra mandrakariva fahako mitory filazantsara amin'ny fahitalavitra toy izao tsy manadino anareo ao anatin'ny fiangonana zay mivady pasteur Isidore Andrenerina dada sy neninareo tsika vahoaka ny majanga zay mpanaraka ihany keo ny fandaran'ny pasteur Isidore mivavaka ho atsika hatrany izay ho atsika rehetra izay afaka mahita nyity any amin'ny internet ihany any ivelany ihany hitatsika Andriamanitra veloma tompoko fanany voninahitra fandarana afahanao mandre torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy anao ampy zay ny aretina ampy zay ny trosana matotra anao ampy zay ny fanilikiliana ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafinao ery sy voninahitra fanany voninahitra iarahanao amin'ny lelan'Andriamanitra pasteur Isidore Andrenerina fifandraisana 033 40 324 74 fanany voninahitra